La 4G Batelma vous présente Ni Vaovao. Mahakasika ny fifidianana filoham-pirenena misy ny ayay avan'ny mpisehatra ananaovana fanadadiana manoloana ny mifangarara ny valin'ny fifidianana izay ho avoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Tsy tokony hivaona amin'ny asany hiandraiketan'ny HCC ary tokony hanajany lalàna mba hisiany ny filaminana ny fiarahamonim-pirenena. Efatra no voasambotra ary nisy tamin'izy ireo naratra nandritry ny fampiasan-kely nataon'ny mpitandron'ny filaminana tamin'ny fitokonana nataon'ny mpianatry ny politika votovorona io maraina io. Noho ny olana eo amin'ny resaka encadrement ny mpianatra ny antony fitokonana raha ny fanazavan'ny filohan'ny mpianatra. Mbola tsy vaovao ankehitriny ireo disadisa amin'ny fikambanana mpamboly mitambatra avy amin'ny komuna telo voakasiky ny fitrandrahana ataon'ny orinasa QMM ao Fort-Dauphin. Tsy nahita vaoloolana hatreto ny fanelanlalana nataon'ny komite nasional de mine. Nanao ampamoaka ny ben'ny tanàna ny Malaimbandy manoloana ny raharaha fakanakeriny any an-toerana. Firaisana tsokombakomba, fanarota-pahefana, kolokolo. Ireo no isan'ny antony mampirongatra ny fakanakeriny any an-toerana raha ny nambarany. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray. Mbola tsy tafavoaka avokoa hatreto ireo ankizy sy ilay mpanazatra izay tafajanona efa 12 andro ao anatin'ny lavabato iray any Thailande. Ankizy efatra no efa tafavoaka ny alahady lasa teo. Na Tsiprindreo avy hatrany ary. Ankafaliana indray tompoko lasy tompoko vavy ny tsy diana ny tokantranonao amin'ny ity alina ity fotoana ny vaovao eto amin'ny Kolo TV. Tsy adino amin'izany koa ireo mpanaraka ny vaovao amin'ny Kolo TV amin'ny alalan'ny DSTV Antsirana sy TNTV Fianaratsoa. Fa ny hanomboantsika ny vaovao amin'ny ity alina ity dia mahakasika ny fifidianana filoham-pirenena misy ny ayay avy amin'ny mpisehatra izay nanaovana fanadadiana manoloana ny fangarahara ny valin'ny fifidianana izay ho avoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Tsy tokony hivaona amin'ny asa iandraiketan'ny HCC ary tokony hanajany lalàna mba hisiany ny filaminana eto amin'ny tany sy ny firenena hoy ny fiarahamonim-pirenena fanadadiana. Tsy afa-manoatra, izay no azo amehezana ny faneho-kevitra nanontaniana mikasika ny fanakinana ny famoahan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ny valim-pifidianana ny filoham-pirenena. Taoriany raharaha maro teto amin'ny firenena niteraka ayay tamin'ny olom-pirenena mikasika ny fomba fiasan'ny HCC. Ohatra amin'izany ny tsy fisiany déchéance natao ho an'ny filoham-pirenena na nisy aza ny fandikan-dalàna nataony ity farany. Teo ihany koa ny tsy famaliana ny fitoriana maro nataony antoko politika samihafa tamin'ny fitakiana fanonganana ny solombavambahoaka ny vadika palitao. Ny tompona ndraiky mpanjakana tsy nahavita fanambaram-pananana tsy nisy naongana. Ny pacte de responsabilité tsy nisy nanaraka. Ny clé de répartition tsy voahaja raha tsy hoe tena nisy ny accord politique izay mbola tsy fantatra mandraka ankehitriny na nisy na tsy. Mipetraka ankehitriny ny ayainy amin'ny hoe ho mangarahara tanteraka ve ny valim-pifidianana ho avoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Tsy tokony hivoana amin'ny asa iandraiketany araka izany ity androm-panjakana ity, hoy ny mpandalina politika ary tsy tokony hanana fomba fijery manokana ihany koa. Marina tokoa fa tao anatin'ny izay fotoana maromaro vitsivitsy izay dia hita taratra fa namoaka fomba fijery be dia be ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Aka ohatra izao ohatra anankiray somary lavidavitra kely ny resantsika azy mikasika an'ilay dinan'ny fanaisana andraikitra na ilay hoe pacte de responsabilité. Iny izao napetraky ny HCC nefa tsy fantatra akory hoe inona marina moa ny toyany ary nakaiza ny fizarana na hoe fametrahana an'izay andraikitra izay tao anatin'ilay pacte. Dia mazava ho azy zany fa misy fisalasalana na ny vahoaka tsotra ohatra anareo na ihany koa ny mpanao politika hoe azo anteherana tokoa ve ny HCC izay ohatra ny tantaratra ao anatiny ihany koa ohatra ny manao ny zavatra tsy tokony ho ataony satria
tsara zay dia tokony misehatra ny fitsarana izay mahakasika ny lalam-panorenana indrindra nosahaniny fa tsy andraikitra hafa ivelan'izay. Ho any teo anivon'ny KMF Knoe, ny fanajana ny lalàna ihany no ahafana mampisy fitoniana eto amin'ny tany sy ny firenena. Tokony tsy handiso ny fitokisana apetraky ny vahoaka aminy ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana manoloan'izany. Izy hoe atokisana aloha tsy maintsy miezaka tsika tokony andisy fa manainga anareo tompon'andraikitra indrindra ianareo amin'ny HCC mba hampanaja ny lalàna, hampanaja ny lalàna satria raha ianareo lohandohany tokony alainao tahaka amin'ny fanajana ny lalàna no tsy manaja ny lalàna fa manodikodina indray-pio izany lalàna izay iarovana olona izatsy na izaroa na iranony dia hosarotra ny ahafahana mikarakara fifidianana na ahafahana mahita fitondrana milamina sy fifidianana atokisany rehetra ary ekeny rehetra. Voarakitra anatin'ny andinin'ny fa-19 ny lalam-pandrenana, ny fitsarana eo anivon'ny androm-pianjakana takiana ataon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana izay. Hatreto maro no tsy afa-po amin'ny fanajana lalàna eto Madagasikara. Nisy ny fifidianana mangarahara ekeny rehetra ankilany no endrasan'ny vahoaka malagasy manontolo ialana amin'ny krizy politika. Manodidina an'izay fifidianana izay hatrany dia efa bolana mialohany anatanterahana ny fiodinana voalohany amin'ny fifidianana filoham-pirenena dia mbola maro ireo olom-pirenena antoko politika fiarahamonim-pirenena no mametraka ny ahiahiny amin'ny mamaly eo tena marina misy seny rarosona ihany. Nandritra fanadidinana tao ampanao gazetin'ny Kolo TV FM no nafatarana fa toy izao ny firafitry ny CNI amin'izao fotoana. Tsy maintsy asiana fonctionnaire cadre A avy amin'ny fonction publique ny eo anivon'ny CER na ny commission électorale ny anivon'ny région. Izay voafaritra mazava tsara ao amin'ny règlement intérieur izany. Izy ireo no misahana ny lafiny teknika ary mandraika raha isam-bolana. Torak'izany koa ireo chef d'antenne izay napetraka ny anivon'ny district. Rehefa tafapetraka izy ireo dia mpanatanteraka fotsiny sisy ireo président ny CEP na ny commission électorale ny anivon'ny faritany na ny CER commission électorale ny anivon'ny faritra na ny CET commission électorale ny anivon'ny district. Satria ireo fonctionnaire cadre A ireo no misahana ny asa rehetra ary mpanao sony fotsiny sisa no asan'ireo filoha izay nainga avy amin'ny fiarahamonim-pirenena. Ny tena mampanay mafy ihany koa dia mbola nanekena ny fampiarana ny éclatement ny bureau mpifidianana izay ahitana mpifidy mihoatra amin'ny fidin-jato sy ny famoronana bureau fifidianana maro izay hita fa misy olona tokony fidy nefa lavitra sy misy renirano manakana azy ary izay tsy maintsy hiampitana. Iaraha-malala fa misy ireo fokotany izay tsy ahitana olona mahay mamaky teny sy manoratra afa-tsy folo na mety latsaka izany aza. Nefa ny takiany lalàna dia tsy maintsy olona 7 ny mpikambana ao anatin'ny bureau mpifidianana ka 5 ny tena izy fa ny 2 kosa mpisolo-toerana. Misy anefa ireo fokotany sasany izay mety ahitana bureau mpandatsaha-bato 9 na 7 vokatr'izany lalàna izany. Ka ho azo antoka ve fa hita olona ahafen'ny rehefa petreo ireo bureau mpifidianana ireo. Santonany amin'ny ayamanirana maro no tansaina taminao ireo. Ka izay no ilana fangarahana tanteraka avy amin'ny CENI ahatonga fifidianana io ekeny rehetra ny vokany satria tsapany fa tena madiso mangarahara no nanatanterahana sy ny karakarana ny fifidianana ka tsy sanatria hitondra krizy vaovao indray eto amin'ny firenena. Lafim-baovao hafa kosa indray dia efatra ny voasambotra ary nisy tamin'izy ireo no naratra nandritra ny fampiasan-keriny ataon'ny mpitandron'ny filaminana tamin'ny fitokonan'ny mpianatry politika vodovorina io maraina eo. Noho ny olana teo amin'ny resaka encadrement ny mpianatra moa no anton'ny fitokonana raha ny fanazavan'ny filohan'ny mpianatra Mikael Armalola. Nanomboka tamin'ny 7 ora sy sasany maraina ny fametrahan'ireo mpianatra ny sakandalina na ny barrage izay teto amin'ny alakamisy sy ny Fenorivo hatrany amin'ny cura vodovorina. Misa 20 mahery ireo barrage napetraka ireo mpianatra. Ankoatra izay dia nisy ihany koa ny fandorana kodiarana.
nanomboka teto amin'ny vavahadiny politeknika no ny raradraraka ny fizarana bomba mandatsatra maso tamin'ireo mpianatra. Efatra no voasambotra ary isan'izany ireto manaraka ireto izay nampiasana hery avy amin'ny mpitandro filaminana. Nateo aza ny fahatongavan'ireo tompon'andraikitra avy amin'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika dia tsy nampilamina ny fitakian'ireo mpianatra izany. Noho ny firesahan'ny filohan'ny mpianatra sy ny mpitandro filaminana dia navototra ireo mpianatra androsamborona antony sy ny fitokonana ity sy ny fanakanan-dalana nataon'ny mpianatra ny fisian'ny olana eo amin'ny resaka encadrement an'ny mpianatra iray izay tsy mifanaraka amin'ny isan'ny mpianatra. Ny antony grevena mpianatra etỳ sekoly ambony politeknika Votovorona dia zao notapahan'ny ministera sy ny fanjakana fa ny mpampianatra manana maître de conférence ihany no afaka mi-encadre mpianatra. Kanefa ny mpampianatra etỳ amin'ny politeknika dia vitsy ireo manana maître de conférence. Ohatra zao raha ao anatin'ny département ray misy efatra ny mpampianatra manana maître de conférence nefa anankiefatra ihany ny azo encadreny. Ny ray klasy nefa ohatra misy efatra pina efatra lasa mamenona 20. Zany hoe misy mpianatra efatra amby 20 tsy voa-encadré amin'ny tonty fa miandry amin'ny taona manaraka. Maty herintaona izay mpianatra ka tena tsy ekena mihitsy zay fa mangataka aminareo mba vaao ny olana. Manaraka izany ihany koa ny ingénieur spécialiste. Ny ingénieur spécialiste dia tsy afaka mampianatra master. Kanefa ny mpampianatra etỳ amin'ny politeknika dia ingénieur spécialiste ny akamaroany. Izahay dia tsy hijanona amin'ny tolona raha tsy mivaha ny olana etỳ amin'ny politeknika Votovorona. Naharitra ora 5 mahery ny fifandonana tamin'ny mpianatra sy ny mpitandro filaminana tamin'ny ity androany ity taorian'ny fanapoahana bomba mandatsatra maso natao tamin'ireo mpampianatra ny alakamisy lasa teo dia izao indray ny mpianatra no niaran'izany tamin'ity androany ity. Izay amin'ny fanfanilika kosa ireo tompona ndraiky mpanjakana momba ny raharaha CEG Analamahitsy izay miparitaka amin'ny gazety sy ano manjery fa nisy ny varotra fanontaniana maro no mipetraka an-tsain'ny mpanara vaovao vokatry ny tsy fisian'ny mangarahara fanadiny onona saina. Nanaitra ny mpanara vaovao ny fahenona ny fiafaran'ny herinandro teo fa namidin'ny tompon'andraikitra teo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra sy ny tompon'andraikitra ambony eo amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny CEG Analamahitsy.
nanantona ny teo anivon'ny commune ny mpanao gazety tamin'ity androany ity anaty adiny momba izany. Tsy namidy ny CEG ary an'olon-tsotra hoy ny lefitra voalohany ben'ny tanàna, nefa tsy maintsy manorina sekoly vaovao ny tompo-tany vao afaka maka ny taniny. Lavitra marin-drano tanteraka zany fa ny commune ben'ny Antananarivo dia tsy mitantana ny CEG zany ary tsy mivarotra an'izany tany zany ary tsy misy acte de vente any namidy sy ny avy andramatongo ben'ny tanàna ka hoe io sy ny andramatongo ben'ny tanàna mivarotra ny tany tamin'ny olona particulier ohatran'izao. Miteny zany commune ben'ny Antananarivo tsy azonareo ravana fa nareo te andravana eo dia manaova anao école vaovao ho an'ny métisa zay nareo vao alainareo taninareo manao CEG vaovao nareo ho an'ny mpianatra. Dia raha zay dia misy hoe convention fa hoe mivarotra tany zany tsy mivarotra an'izany commune fa tsy tamin'ny commune zany ka hoe amidinay. Fa raha convention fiara-miasan'ny commune, fiara-miasan'ny maine fanaovana CEG dia misy an'izay fiarovana tombotsoa. Inona no ambadika ilay convention? Iza ilay olon-tsotra lazaina fa tompon'ny tany. Nahoana ny tao anatin'ny 5-10 taona nisian'ny CEG anala mahitsy, tsy nisy nilaza fa tompo-tany no amin'izao fitantanan'ny ben'ny tanàna ankehitriny izao sy ny ministry ny fanabeazam-pirenena no misy mijoro tompo-tany. Ireo no isan'ny fanontaniana apetraka ireo ray aman-dren'ny mpianatra ao amin'ny CEG anala mahitsy. Nandritra ny fidinana fotony nataon'ny mpanao gazety teny anala mahitsy no nanambaran'ny tompon'andraikitry ny sekoly fa tonga tetỳ amin'ny CEG ny tompon'andraikitra eo anivon'ny fanabeazam-pirenena ny herinandro lasa teo ary nanatitra ireto plan ireto. Tamin'izany ihany koa no nanambarana fa afindra ny sekoly ary miala amin'ny tany izy ireo. Tsy nambara kosa nefa ny antony. Nisy ny sabotsy teo ny fivoriana niarahany ireo ray aman-dren'ny mpianatra sy ny tompon'andraikitry ny sekoly. Tamin'izany no nanehoana ilay convention izay nisy ny sonian'ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra sy ny ministry ny fanabeazam-pirenena. Antota taratasy izay niteraka savorivory tamin'ny ray aman-dren'ny mpianatra ny amin'ny hoe lafo ny sekoly. Fanontaniana an-tsain'ny maro ihany koa no hoe nahoana ny tsy niroso tamin'ny expropriation ny fanjakana noho ny tombontsoa ny maro anisa, ny tombontsoa iombonana raha n'olon-tsotra tokoa ny tany fa tsy namidy. Mahakasika resaka tany izay hatrany dia nisy namefy ny tanin'ny commune eo amin'ny fokotany Avaradao vokatry ny fivarotana antsokosoko. Efa nilalana eny anivon'ny fitsarana ity raharaha ity amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana azo fanadina. Ety akaiky ny CEG Avaradao, roa volana eo izay no namefeny ity tanin'ny commune ity. Tany izay voalaza fa nisy nivarotra antsokosoko tamina olon-tsotra miteraka fifanoloanana eny amin'ny fitsarana amin'izao fotoana izao araka ny fanazavana azo avy tamina mpiambina iray izay napetraka ny commune eto amin'ity toerana ity. Fa inona zany antony namefena ty tany ity? Ohatsy ny hoe lasa anjareo zany ty tany dia zay to dia namefena. Eny efa ny commune namefy zany sa? Zareo ka. Le tompony ity zany le nividy an'ilay zany mitondra olona be dia be tefa ho 100 latsaka angambany. Dia le tompony andraikitra teto moa zany misy lehibe mipetraka any zany dia aloha ataony izy aloha dia hita zay toy any. Dia hatramin'izao aloha mbola tsy fantatra zay toy. Dia ny commune zany miandry zay toy any amin'izao. Efa ohatry ny efa miady andro zareo. Navelan'ny commune malalaka anao izao fanefeny izao ilay olona nividy ity tany, na dia fantatra aza fa tsy ara-dalàna ny fivarotana azy araka ny fanazavana azo hatrany. Voalaza ihany koa mantsy fa arahana mpitandro ny filaminana sy vadin-tany ilay mpividy rehefa mankaty atoerana. Izay aloha mbola tsy fantatra. Fa tsy izay efa mifefy ty napetraka taty izay. Dia iza dia manakarama zany commune sa olon-tsotra sa? Eny efa ny tiako tenena hoe olon-tsotra sa ny commune ity? Maître izy manjavozavo tanteraka ity raharaha ity. Tsy karitra ihany koa fa tao anatin'ny fotoana nisian'ny krizy. Maro ireo toerana misy mamefy sy manao fanorenana tsy ara-dalàna eto amin'ny tanàna Antananarivo renivohitra. Andrasana araka izany ny fanazavana avy amin'ny tompon'andraikitra ao amin'ny commune Antananarivo renivohitra. Resaka tany fa any amin'ny faritra kosa indray dia mbola tsy vaovao ankehitriny ireo disadisa. Eo amin'ny fikamanan'ny mpamboly mitambatra ao amin'ny commune telo voakasiky ny fitrandrana izay ataon'ny orinasa QMM ao Fort Dauphin. Tsy nahitana vahaolana hatreto amin'ny fanelinanana izay nataon'ny comité national de mines. Fanadina Henri Florian. Mbola mitoy ny fifanolanana avy ao amin'ireo fikambanan'ny mpamboly ao Taolagnaro. Mitaraina vokatry ny savorovoro sy ny fiatoan'ny asa noho ny fitokonana nataon'ireo mponina tany an-toerana ihany koa
ireo mpiara-momba antoka amin'ny orinasa QMM izay miantoka ny fanatanterahana ny asan'ny QMM mahakasika ny foto-drafitrasa sy ny maro samihafa. Araky ny fitaranan'izy ireo manontona ny asan'ny fihetsiketsehana nataony ireo mponina ary nisy fiantraikany goavana tamin'ny fandoavana ny karamany mpiasa sy ny olana maro nateraka izany fihetsiketsehan'ny mponina mitaky ny volan'ny vidin-taniny izay lasa ny orinasa QMM. Miantso ny fahatsapany rehetra ny tombotsoa maro ateraka ny fisian'ny orinasa QMM any Fort-Dauphin izy ireo. Araka ny fanazavana hatrany na ahafahany nampiato ny délestat tena toerana ny fiarah-miasa nisy teo amin'ny orinasa QMM. Ankoatr'izany ny famoronana asa sy ny tombotsoa maro izay fahazon'ny faritra. Ohatra, tokantrano manodidina 540 eo na azo tombotsoa tamin'izany. Etsy ankilany mahatsapy ireo mponina avy amin'ny commune 3 ao anatin'ny distriktan'ny Tolagnaro, de commune ny Tolagnaro Tapotanana, Nampona ary Mondromonitra, fa tsy nahomby ny fanelanelanana nataony comité national des mines. Na eo aza ny faneken'ny orinasa QMM amin'ny jerena ny lesoka misy eo amin'ny fandrefesan-tany sy ny vidin-tany mitaky ireo mponina mba hanajana ny fifanarahana izay efa nisy teo aloha. Nisy ihany koa ny taratasy fitarenana sy fangatahana fanohanana nataony ireo mponina izay nalefa tamin'ireo olon-kendry sy toteny mba hijerena akaiky ny olana sadran'izy ireo manoloana ity raharaha ity izay matsiaro ho tratra ny tsinjazolena atao ny orinasa QMM araka ny filazan'izy ireo. Miantso ny fandraisana andraikitra avy amin'ny mpitondra mahefa sy hijery fotony zava-misy araka izany ny andaniny sy ny ankilany manoloana ity olona ity. Mbola hoentina aminao eto amin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV FM ny toy ny ity raharaha ity. Miverina eto andrenivohitra isika dia mbola maro ny ezaka tokony ho ataon'ny Madagasikara. Izay raha fehezina nambarany solitena maharitry ny FMI ny asa nandritra ny efa-taona teto Madagasikara ny tolorana maro boninahitra androany. Tetsen'ny ministeran'ny raharaha-mbahiny i Patrick Imam. Fanadiny Michela Renardzon. Teboka efatra mazava tsara no voalaza ny solitena maharitry ny tahiry mbola iraisan'ny pirenena teto Madagasikara fa nisongadina nandritra izay efa-taona ny asan'ny FMI teto amintsika izay. La première chose, c'est qu'ils ont commencé à augmenter les recettes. D'accord, à la douane et à l'impôt. Teo ny fampitombona ny vola miditra eny amin'ny faditseranana sy ny eny amin'ny foiben'ny hetra. Teo ihany koa ny fanatsarana ny fampiasam-bola. Ohatra ny amin'ny vola omena ny pétrolier, ny tombo ny vola ampiasaina amin'ny fanabeazana sy ny fahasalamana. Ary farany ny fanombohana ny ezaka amin'ny resaka fitantanana. De commencer, et je dis vraiment de commencer seulement, à améliorer la gouvernance. Amin'ny angapobeny tsara ny fehin'ny asa teto amintsika hoy ny FMI, saingy mbola maro ny ezaka tokony ho ataon'ny Madagasikara. Les choses vont dans la bonne direction. Il y a encore beaucoup. Mandroso ny lalana ary azo lazaina hoe efa misy lalana mazava hita, saingy mbola maro ny ezaka tokony atao. Tokony hiakatra ny ari-karena fahobe ho an'ireo 4 na 5 taona ho avy. Ireo mponina madinika no tokony azo tombony amin'ny fitombon'ny ari-karena fahobe izay. Économique. Donc ça c'est un résumé. Raha tsy ahivina ny 1 Jolay izao no hisy ny iraka ho alefan'ny FMI eto amintsika, iraka izay tafiditra ao anatin'ny fijerevana ny toy ny faikana ny facilité élargie de crédit notolorana maro-boninahitra androany tetsy amin'ny ministeran'ny raharaha-mbahiny i Patrick Imam rehefa navita ny asa nandritry ny efa-taona teto Madagasikara. Vokatry ny fanadadiana izay nataon'ny Kolo TV FM sy ny agence capsule dia maro amin'ireo minisitra ao anatin'ny gouvernement ny manana laza ratsy raha toka tokony modely izy ireo. Raha nambaran'ny manam-pahaizana kosa any amin'ny fifidiana no ahafahan'ny vahoaka mitsara ny tompony andraikitra voalohany dia ny filohampirenena. Fezao Rafaly. Tokony modely amin'ny fitondran-tena ny minisitra ao anatin'ny gouvernemanta. Marina ve izany raha ity gouvernemanta ity? Io ny fanontaniana napetraky ny agence capsule miara-miasa amin'ny Kolo TV FM tamin'ny olom-pirenena miisa 700 teto andrenivohitra. 13 isanjato ireo olona nanontaniana ireo namaly fa olona mendrika sy manana traikefa avokoa izy ireo. 20 isanjato kosa no nilaza fa raha jerena ny gouvernemanta ankehitriny dia maro amin'ireo minisitra no manana laza ratsy. Hita izany amin'ny fitsipahan'ny syndicat ny fiverenan'ny minisitra tsy nahomby teo aloha na navita tsy fanarahan-dalàna teto amin'ny fireneny. Ankilany, amin'ny maha-olom-boatendry ny minisitra tsy manana fahefana anaisitra azy ny vahoaka, saingy kosa manana didy goavana amin'ny fifidianana izay ahafahan'ny vahoaka hitsara izay olona manana andraikitra mifanendrena azy ireo dia ny filoham-pirenena. Fanazavana izay nentiny manam-pahaizana nanaovana fanadihadiana. Izany ny zavatra izany tokony hitakafantsika malagasy ny olona izay vetintsika omena amin'ny vadintsika amin'ny fifidianana manaraka eo. Iza no mitondra vahaolana ho an'ny lafiny
amin'ny akinaratra ohatra zany zao anazaka izany mitondra vahaolana amindreo lafiny rehetra manahikana ny Madagasikara eo ka raha 500 ny malagasy mampiasa ny jirama dia tokony ohatra ny 500 ange zany no ataona azy eo fa ny akoatran'izay 520 ange zany raha mbola manao fitantanana ny jirama am'izao tsy tokony fidy an'iny olona mihitsy izy raha mpahafantarina azy makina zany zany inona le programme anasa hoentin'ny olona fa tsy fampanantenana be fahatany fotsiny ary fampanantenana azo tanterahana ihany koa le izy. Ankilany mila rafitra manakaiky vahoaka i Madagasikara raha ny fanazavan'ny mpandraraha sady mpandinika nanaovana fanadihadiana. Fa fantatra amin'ny fanjakantsika fa tsy redevable fa problème gasy dia mbola mifidy an'le fanjakana mitovy teo ihany. Tsika zao samy nahita hoe na Andriamatoa Marc Ravalomanana na Andriamatoa Andra Juillet na ny président amin'izao fotoana izao samy mahita ngeraka Madagasikara fa miaratsy ny lalana n'aiza misy anazy. Tsy any amin'le redevabilité mihitsy ny problème fa any amin'le gasy mifidy. Donc zany tokony hoe le système atsika mihitsy mila amboarina mba hoe le fanjakana de proximité fa raha mbola système centralisé be ohatran'ny ataontsika eto Madagasikara hoe président de la République manana fahefana rehetrarehetra dia tsy redevable mihitsy izy tonga moa ianao manana contact amin'ny président anao izy mandeha mirimorimo amin'ny tomobile eny an-dalana eny iny hitanao. Mendrika satsy na omby satsy ny mpitondra sy ny governemanta tariny. Taoriny ny krizy ny sesy teto amin'ny firenena sy ny nahatsapany rehetra, fiakarany ny solika sy ny vidim-piainana. Nahitanareo fitakiana sindikaly sy ny fitombon'ny tanjaky ny fanoherany. Mpisehatra maro no efa nanamafy fa any amin'ny fifidianana no ahafahan'ny vahoaka hitsara mitondra eto amin'ny firenena ka ametraka izay heveriny fa hitondra fampandrosoana marina. Vatolotranao indray ary ny doka varotra ka manasanao anaraka izany. Aorianan'izay natatsika ny ampamoaka izay nataony bentanàna momba ny rarafakanan-kery ao Malaimbandy. Eo ihany koa ny mahakasika ny orinasa label comme andray vahiny ihany koa isika izay avy amin'ny précaisse angady fotsy. Rehefa avy eo ary. Fankalazana ny 18 taona nitarika hira ambulance atmosphérique event manolotra ho anao cabaret concert goavana iran'ny nitarika ireo hira napalasa sy nahafantarana azy hatramin'izay ny zoma 13 jolay manomboka amin'ny 7 alina ao amin'ny dôme akorondrano baf 20 000 ariary ary 30 000 ariary ho an'ny famandriana filan-kevitra 034 16 472 74 034 05 481 21 034 73 908 95 azadanonazy hira ambulance ao amin'ny dôme akorondrano ny zoma 13 jolay amin'ny 7 alina banoana Kool TV Kool FM. Je suis bien, mon argent est sécurisé. Je suis libre, tout mon argent est disponible immédiatement. Je gère mes comptes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je savoure la simplicité. Je profite de tout faire avec mon téléphone. J'ai du temps en plus pour les miens. J'adore chaque instant. Je suis gagnant sur tous les plans. Mvoul to Bank, Bank to Mvoul. Tout mon argent disponible à tout moment, gratuitement, où que je sois, pour toutes mes actions. Rendez-vous vite dans votre agence BNI et BOA Madagascar. Mvoul, simple, immédiat, sécurisé. Lalao iray izay tiako indrindra lalatiny izay araka ny fanampanadinaina miritsoka production dia manolotra anao lalatiny etsy amin'ny palais des sports ny ala 10 jolay manomboka amin'ny roa ratolakano tapakila tsotra 6 000 ariary réservation gradin 15 000 ariary invitation 30 000 ariary fivarotana ny karatra super musique analakely lalatiny ny ala 10 jolay manomboka amin'ny roa ratsy 10 filan-kevitra 033 14 422 10 sponsor entreprise ERA partenaire Nosby Jazz Festival Zatou Kool TV boisson officielle Castel Eau Vive. Great moments are born from great opportunities. Passion, love, heart. Nobody has that. They told us that soccer wasn't our thing.
Are we gonna believe it? Niemand denkt an den letzten Champion. Also lasst uns verteidigen, was uns so viel gekostet hat. Savourez le moment. La chose la plus importante dans ce métier, c'est de savoir que tu peux compter sur ton collègue. Un de mes hommes est disparu. Et je crois qu'il se trouve dans une prison secrète nommée Hadès. Hadès vous souhaite la bienvenue. Commencez le combat. Faut le sortir de là. Il y a un gars que je connais bien. Super costaud. C'est le seul qui peut nous aider à les sortir de là. Ça dépasse n'importe qui d'entre nous. C'est parti. Tous nos gars sont à Aden. Finissons bien les choses. Manambahiny ny sampana fampalalam-baovao amin'ny ity alina ity tsy za fa Andriamatoa Radanoara Juillet zay tompona ndraiky reo anivon'ny PRECAS gady fotsy miarabanao tonga soa eto amin'ny sampana fampalalam-baovao. Ianao moa amin'ny PRECAS gady fotsy izany hoe nareo zay manomana ny olona amin'ny fanadinam-panjakana inona zao no maninareo tsika miteny zao? Ny voalohanteny aloha David dia ny miarabanao dia miaraba amin'ny mpijery isa tokantrano indray zany ny PRECAS gady fotsy. Ny PRECAS gady fotsy moa araka ny afantaran'ny be somaro azy dia manomana fanadinam-panjakana ka ny misy ankehitriny zany dia voalohany ny inspecteur du trésor bac plus 4 zay dia faharoa ny faradoboka amin'ny académie militaire ary ny fahatelo dia ny ENAM. Ny académie militaire dia manomboka amin'ny 13 juillet zao dia mifarana amin'ny 26 août. Ny ENAM moa zany efa mpanaovana mihitsy zay efa mety fotoana fosisa dia ifarana zany kanefa ianao mbola tsy tara fa mbola misy zavatra betsaka ihany mbola homanina omena tsirairay avy indrindra amin'izao faraparan'izao. Dia ny inspecteur du trésor moa vao manomboka mihitsy zany ny inspecteur du trésor bac plus 4 amin'izao fotoana zao. Afaka hamafisinao ve ny mahakasika ny hoe roviana tolo ny daty amin'ireo fifaninanana zay omaninareo? Ny inspecteur du trésor zany dia amin'ny 22 novembre ny concours. Ny académie militaire dia amin'ny 27 août. Ny ENAM moa zany dia raha tsy miova dia amin'ny 31 juillet ho avy zao ny ENAM. Zay ny daty ny concours zany amin'ny amin'ity taona ity. Dia fisoratana anarana? Fisoratana anarana zany dia efa misoratra anarana dia nizao zay hiditra rehetra sy liana amin'io satria betsaka ihany ny ankizy mitady an'izany hoe inspecteur du trésor zany mitady ho any amin'ny ENAM satria ny ENAM dia misy ny administrateur civil, agent diplomatique, commissaire en commerce, inspecteur du travail, inspecteur des domaines ary inspecteur d'administration pénitentiaire. Mbola liana ianao zao vao nanam-potoana mbola mandray anao zany ny ao amin'ny PRECAS. Dia ohatran'izay koa ny académie militaire dia efa deuxième vague faradoboka ity ny anay zany manomboka amin'ny 13 juillet. Mahakasika an'izay hoe amin'ny PRECAS gady fotsy zay inona ny tombontsoa hoe ho azon'ny mpianatra efa nambarana kely teo? Ny tombontsoa dia ny hoe izy ity zany zay manana diplôma rehetra dia manana mety ho afaka amin'izany fanadinam-panjakana zany raha milofo sy mianatra satria aza manantena fotsiny ianao hoe major tany amin'ny toerana nisy ianao dia tsy hanomana zany fanadinam-panjakana zany fa betsaka ny zavatra mbola omen'ny PRECAS ianao zany zay mbola tsy hitanao taizataiza ka na mpianatra taiza na mpianatra taiza dia afaka manaraka an'izany PRECAS zany satria misy tombontsoa anankitelo lehibe zay mampiavaka ny PRECAS amin'ny rehetra. Voalohany aloha dia mpampianatra efa zahadrara sy efa matianina daholo no mampianatra ao sady may mampita vetivety amin'izany hoe atrehana ny concours administratif zany. Faharoa dia ny hoe ny matière zay anadinana dia mbola ampinay matière hafa ihany koa amboniny zay tsy anadinana fa manampy be dia be amin'ny fahafahan'ny ankizy amin'ny concours zay ho atrehany. Ary fahatelo farany ny ao amin'ny PRECAS dia qualité fa tsy commerce zany hoe
mikarakara ny tena ho fiainanao mihitsy zany a ny ao am'PKS satria raha hoe commerce io a de mety ataonao hoe 50 000 francs écolage de feno mamasina vahoaka be ny eo a fa ny qualité am'izany a mety tsy zarodratra zay ny tsy anaovana an'le hoe sabotsy fotsiny a na lahady fotsiny satria ny matière zao amin'ny inspecteur du trésor be de be ary menakio be de be de tsy vita ndray andro zany zay mahatonga anay hoe mianatra nomboka latsinainy ka hatramin'ny sabotsy ary aiza kosa ny mety ahitananareo de ahoana nao hoe mila fanazavana fanampiny amin'ny resaka telefôny ny telefôny nazahoananay aloha zay nomeko voalohany indrindra dia 033 85 788 55 033 85 788 55 na 034 50 012 05 034 50 012 05 ny ahitananay dia eo akady fotsy a 10 metatra ambonin'ny hektara eo ambanin'ny shell ary tena eo akaikin'ny centre de santé manampisoa ary raha pharmacie no hitanao dia eo ampita amin'ny pharmacie akady fotsy ny amaranantsika anazy ary alefaso farany fanentana veriny ire mandeha fa ny inspecteur du trésor zany a manomana ny PKS defa miditra zao fa ny concours am 22 novembre ny faradoboka amin'ny académie militaire dia anomboka amin'ny 13 juillet faradoboka izy sady deuxième vague farany ny anamma moa zany a de fa perinasa tsara zay a raha ohatra ianao mbola liana de mbola afaka mandray anao zay a na agent diplomatique nidiranao a na commissaire ny commerce na administrateur civil na inspecteur du travail na inspecteur des domaines na inspecteur d'administration pénitentiaire ny filamatra ao a de ny hoe na de kela zany nandohanao a de lehibe indrindra ny afaranao zay mihitsy ny tanan'ny PKS ankasitrana anao andriamato radanora Juillet fa iny teto amin'ny sampana fampalalam-boata amin'ny tialina ty sotra tompoko ny ao amin'ny PKS de ohatran'izay koa ny académie militaire de fa deuxième vague faradoboka ty ny anay zany a manomboka amin'ny 13 juillet mahakasika an'izay hoe amin'ny PKS akady fotsay inona ny tombontsoa hoe ho azon'ny mpianatra efa nambarana kely teo ny tombontsoa de ny hoe izy ty zany a zay manana diplôma rehetra de manana mety ho afaka amin'izany fanadinam-panjakana zany raha milofo sy mianatra satria aza manantena fotsiny ianao hoe major tany amin'ny toerana nisy ianao a de tsy hanomana zany fanadinam-panjakana zany fa betsaka ny zavatra mbola omen'ny PKS ianao zany zay mbola tsy hitanao a taiza taiza ka na mpianatra taiza na mpianatra taiza de afaka manaraka an'izany PKS zany a satria misy tombontsoa anankitelo lehibe zay mampiavaka ny PKS a amin'ny rehetra voalohany aloha de mpampianatra efa zahadrara sy efa matianina daholo a no mampianatra ao sady may mampita vetivety a amin'izany hoe atrehana ny concours administratif zany faharoa dia ny hoe ny matière zay anadinana de mbola ampinay matière hafa ihany koa amboniny zay tsy anadinana fa manampy be dehibe amin'ny fahafahan'ny ankizy amin'ny concours zay ho atrehany ary fahatelo farany ny ao amin'ny PKS dia qualité fa tsy commerce zany hoe mikarakara ny tena ho fiainanao mihitsy zany a ny ao amin'ny PKS satria raha hoe commerce io a de mety ataonao hoe 50 000 francs écolage de feno mamasina vahoaka be ny eo a fa ny qualité am'izany a mety tsy zarodratra zay ny tsy anaovana an'le hoe sabotsy fotsiny a na lahady fotsiny satria ny matière zao amin'ny inspecteur du trésor be de be ary menakio be de be de tsy vita ndray andro zany zay mahatonga anay hoe mianatra nomboka latsinainy ka hatramin'ny sabotsy ary aiza kosa ny mety ahitananareo de ahoana nao hoe mila fanazavana fanampiny amin'ny resaka telefôny ny telefôny nazahoananay aloha zay nomeko voalohany indrindra dia 033 85 788 55 033 85 788 55 na 034 50 012 05 034 50 012 05 ny ahitananay de eo akady fotsy a 10 metatra ambonin'ny hektara eo ambanin'ny shell ary tena eo akaikin'ny centre de santé manampisoa ary raha pharmacie no hitanao de eo ampita amin'ny pharmacie akady fotsy ny amaranantsika anazy ary alefaso farany fanentana veriny ire mandeha fa ny inspecteur du trésor zany a manomana ny PKS de fa miditra zao fa ny concours am 22 novembre
ny faradoboka amin'ny académie militaire dia anomboka amin'ny 13 juillet faradoboka izy sady deuxième vague farany ny anamy moa zany a de fa perinasa tsara zay raha ohatra ianao mbola liana de mbola afaka mandray anao zay na agent diplomatique nidiranao na commissaire de commerce na administrateur civil na inspecteur du travail na inspecteur de domaine na inspecteur d'administration pénitentiaire ny filamatrao de ny hoe na de kela zany nandohanao de lehibe indrindra ny afaranao zay mihitsy ny tanany précaisse ankasitrana anao andriamato radinora Juillet fa teto amin'ny sampana fampalalam-boata amin'ny tialina ity sotra tompoko araky nefa nambara teny aloha dia nanao ampamokana be ny tanànany Malaimbandy momba ny raharaha fakana-keriny any an-toerana firaisana tsokombakomba fanapara-pahefana kolikoly ireo no isany antony mampirongatra ny fakana-keriny any an-toerana raha ny nambarany fanadiny io ny nasaina nivoaka tamin'ny fahanginany ny be ny tanànany Malaimbandy ka Samali Reza ary nanao ampamoaka momba ny raharaha fakana-keriny mitrangany an-toerana amin'izao fotoana izao. Fakana-keriny izay tafiakatreraka 20 tato anatin'ny iray volana. Rehefa manao arrestation gendarme dia conseil technique miditra amin'ny camp gendarmerie dia élément député Vaovao dia avy eo angalana vola le olona reny angalana 20 millions 25 millions député nanavitra anao fa meo vola tratra le dalo relaxevan'le député manao vengeance ao Malaimbandy eo any ka amin'ny fomba ahoana moa ny ahafahana miady amin'ilay tsy fandriam-pahalemana fa fantatra tsara anio ao anatiny ao daholo ny délégué ny député misy gendarme koa tafiditra ao anatiny ao za tsy miteny hoe gendarme rehetra amin'le trangana kidina amin'ny trangana kidnapping satria arovana le olona manao kidnapping satria mahavoalo vola iarovana ny tenany zay zany ny antony hoe tena mahatonga anazy ao manao résidence any Morondava ny antony mahatonga anazy eto Antananarivo am'izao dia mitady vahaolana miaraka amin'ny commandement gendarmerie hoe aiza ny lalana ivoana amin'ity resaka kidnapping aty satria le izy ny cercle vicieux na ny commandant de brigade ao Malaimbandy ny mahafantatra zany tena source an'io zavatra io fa le vola manjaka dia lasa mangina daholo ny rehetrarehetra zay ny zavatra misy ao aminay io. Diso ny filazana fa heritaona ny tenany tsy tany Malaimbandy hoy ny faneho-kevitra ity be ny tanàna ity. Tany an-toerana ny tena nandritra ny fankalazana ny fetin'ny 8 martsa teo sy ny fanomanana ny fetim-pirenena. Nandritra izany no nisy ny fofo ny ainy raha ny nambarany. Tonga ohatran'ny délégué ny tenako vao tafapetraka ambony seza eo le commandant amin'io tonga dia nasaina ny emberina tamin'ny basy tsy navela ny hetsika intsony vadiko ny sy ny zanako anaty tomobile ny emberina tamin'ny Kalashnikov eo izy ny sotro toka efa mamitapiny amin'izay izy dia nilaza izy fa hitifitra anao natao ohatra ny tenako tsy hitako intsony zay atao so ihany raha fa nisy telefona anankiray tao anaty tomobile mba ahafahan'ny vadiko ny antsoin'ny commandant sy IRGN eo amin'izay izy miteny amiko hoe vidiony ainy lahy satria folo tapitrisa ozy izy nividianan'le député any ainy lahy folo tapitrisa ariary nitifirako any lahy ary odorako ohatran'ireny dahalo ireny lahy androany. Andrasana ny fepetra raisy ny fitondram-panjakana manoloana ity firongatry ny fakana-keriny any Malaimbandy ity sy ny fiarovana marina ny olom-boafidim-bahoaka manatanteraka ny asany any amin'ireny toerana lavitra ireny. Laharana fahavalo ambin'ny folo mitovina ex-aequo amin'ny firenena tsy ahitana fandriam-pahalemana indrindra maneran-tany no misy an'ny Madagasikara raha nitatitra navoaka ny Institut Gallup maleminy eo anatrehany tsy fandriam-pahalemana eto amin'ny firenena ny mpitondra sy ny tompon'andraikitry ny filaminana fezora valy. Fakana-keriny teratany malagasy sy teratany vahiny mpandraharaha asan-dahalo hatramin'ny alabotra sy ny fanendahany eny anivon'ny fiarahamonina nosokajiny Institut Gallup ao Frantsa ho firenena fahavalo ambin'ny folo ex-aequo tsy ahitana fandriam-pahalemana indrindra maneran-tany i Madagasikara raha ny tatitra isan-taona navoakan'izy ireo na ny Global Law and Order. Olom-pirenena maherin'ny 8,7 tamin'ny firenena 270 no nanaovana fanadihadiana mikasika ny fatsapahan'izy ireo ny fisian'ny fiarovana ao amin'ny toerana misy azy. Raha amin'ny sehatra iraisam-pirenena 5% ny mponina maneran-tany no tsy mahatsiaro tena ho mandry fahalemana. Venezuela no mitana ny laharana voalohany amin'izany tsy visiana fandriam-pahalemana maneran-tany izany ary Afghanistan manaraka azy akaiky izay firenena miady. Raha ny zava-misy eto Madagasikara izay tsy tany miady malemy eo anatrehan'ny trangana tsy fandriam-pahalemana ireo tompon'andraikitra eto amin'ny tany sy ny firenena indrindra ny fakana-keriny. Amin'ity tranga ity ohatra tsy ilitsofina ny nahenoana fa tsy paipaika n'ireo fikambanana na fiarahamonina misy ireo mpandrarana teratany vahiny eto amintsika no mandoha vola omena ireo mpanao asa ratsy amin'ny tsorana ilay olona azo an-keriny. Andaniny kosa ratsy aivina ny tompon'andraikitra teo anivon'ny zandarmaria izay nilaza fa ireo fikambanana toy ny CFOIM
no tsy miara-miasa. Tsy hita soratra mazava izay politika fiarovana ny vahoaka sy ny fananana eto amintsika. Nilaza ho tsy afaka nandray kosa ny teo anivon'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka raha nataony ny mpanao gazety. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia labelcom orinasa iray izay misahana ny tontolon'ny impression sy ny dokavarotra ary ny LCS consulting izay agence événementielle iray no entina aminao anatin'ity fanadidina manaraka ity. Mikael Ramarona. Orinasa iray misahana ny tontolon'ny fanaovana ny impression à grand format ny orinasa labelcom. Aingana sy ara-potoana ihany koa ny fomba fiasan'ny labelcom raha ny fanazavana. Manao expaner, manao enveloppe, ny impression na bâche, ny flyers sy ny banderole. Manao ihany koa zany resaka en scène sy ny resaka flag. Mampiavaka ny labelcom zany resaka qualité. Raha ohatra nareo ka mahita ny zavatra ataonay mihoatra ny hafa ny qualité anay tena tsara. Ao anatin'ny sloganay moa zany hoe engagement qualité. Misy client zao ohatra ny hoe amin'ny 5:00 amin'ny 4:00 mangataka sahoanay hoe ilaina androany alina na ilaina rapitsy maraina dia tonga dia efa mijanona ny ekipa miasa. Resaka rapidité zany zay raha mihoatra ny boaty hafa tena hoe miazakazaka anao izay mahafapo ny client foana. Omena fahafampo ireo mpanjifa amin'ny fisian'ny production ao amin'ny orinasa labelcom raha ny fanazavana trany. Mampiavaka ny agence labelcom amin'ny agence hafa, agence de com hafa, izahay dia tsy mijanona fotsiny hoe eo amin'ny fanaovana impression fa sady manao production izahay noho ny manao pose. Zany hoe afaka manao asan'olona anankiray client iray zay de A à Z, manomboka any amin'ny création na logo ohatra sy ny fijerena sur place mandefa technicien zay raha ohatra ka anao mpanao ohatra tsika dia manao ny impression an'iny zavatra ho avoky ohatra hoe la bâche carte A3 dia avy eo zay manao production dia ny faran'izay manao pose mihitsiny. Akoatra ny orinasa labelcom dia misy ihany koa ny LCS consulting izay agence événementielle. Akoatra ny labelcom moa zany tena dia mitantana orinasa anankiray LCS consulting. I LCS agence événementielle anankiray voaingana ny fonany tamin'ny herintaona fa izy manao tout ce qui est événement zany miara-miasa na client maromaro amin'ny opérateur mobile zay miara-miasa ihany koa amin'ny client sy eto Antananarivo irery fa hatrany amin'ny faritra. Ary ankehitriny dia efa mitazona mihoatra ny 50 sy 300 isy ny animateur de vente tazominay miaraka ny opérateur mobile anankiray eto eraky Madagasikara moa zany. Toerana misy anay dia eraky Madagasikara zay présent manomboka hatrany Degro, hatrany Juillet sy ny sud-est rehetra iny Tamatave sy Majunga ihany koa zay présent. Miasa andro aman'alina ny orinasa arakaraky ny ilain'ny mpanjifa azy ireo. Ankoatra izay dia mitety faritra ihany koa ny orinasa labelcom sy ny LCS consulting. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia mbola tsy tafavoaka avokoa hatreto ireo ankizy sy ilay mpanazatra azy ireo izay tafajanona efa ho 12 andro tao anaty lavabato iray any Thaïlande. Ankizy efatra kosa no efa tafavoaka ny alahady lasa teo fanadina. Nahazo ambokatra ny fampiarana ny pekady nentina namoahana ireo ankizy tavela anaty lavabato iray tany Thaïlande. Taoriany nisy ny tondradrano nisy tany an-toerana ka nahatonga azy ireo sy ny mpanazatra azy nisirika tao anaty lavabato ty ary tavela tao. Ankizy efatra no efa tafavoaka ny andro ny omaly alahady. Amin'ity andro amin'ity no eritreretina amoahana ireo sisa tavela ao anatin'ity lavabato ity. Tena sarotra ny lalana ivoana amin'ilay lavabato izay ilana olona manam-pahaizana teraka vao afaka mandeha amin'ilay lalana feno rano. Maneran-tsaina koa anefa ny ho faritra feno rano io raha tokony misy mpamonjy vona iray eo aloha sy aorian'ilay olona avotana. Tsy afaka manao izany anefa noho ny atereny lalana. Araka izany mametraka olona lehibe ny famelana ireo ankizy andeha irery hiala amin'io toerana feno rano io. Maneho hatrany ny fanavotana ireo ankizy sy ny mpanazatra azy ireo ny mpamonjy vona ny an-toerana amin'izao fotoana izao. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany. Soava tsara daholo tompoko.
La 4G by Telma vous a présenté Ni Vaovao.